Anjatony maro ireo olona tonga teny raha ny fahitany ny mpanao gazety azy, fantatra ihany koa fa anatevina ny filarana izay kasain'ny mpanao gazety, mivondrona eo anivon'ilay hetsika ho amin'ny fahalalahana maneho hevitra amin'ny atalata ho avy izao izy ireo. Ireto avy ny anisan'ireo nanao siny fa hiaraka entana ao anatin'ity hoe mitsangana ry malagasy ity: Andro Rajoelina, Anjo Andriananarivelo, Rabetsarona Sylvain, Camille Vital, Alain Remseza, Jean-Omer Belzique, député Hussein Joseph Yolande sy ny maro hafa ihany koa. Nilazanao fivoriam-be ihany koa ny zonim-panjifa manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Hiakatra ny sarandalan'ny taxi be, ny jirama, ny solika moa dia efa tsy ahitazomina fa tsy maintsy miakatra, ka dia manao izany fanambarana izany ny filohan'ny RNDC Lita Rabetsara. Samy tsy nisy nakana ny hevitry ny mpanjifa avokoa, na ny mety ho fampiakarana ny sarandalana ho 500 ariary, na ny fiakaran'ny vidin-tsolika, na ny fiakaran'ny fakturan'ny jirama. Ampiantso ireo mpanjifa ny filohan'ny RDC manoloana izany. Tsonitsika mpanjifa rehetra mpandeha taxi be amin'ny fotoana mamety azy mbola tadiavina ny toerana, na mety eo an-tanimbarinan-drinina, na mety amin'ny tranobokon'olona Analakely na tranobokon'olona Isotry, ivorintsika manoloana fiakarana sarandalana izao. Atsona zany tsika mpampiasa fiara rehetrarehetra sy moto koa amin'ny fiakaran'ny vidin'ny solika, andinika an'io amin'izay fotoana mamety azy koa, satria tsy maintsy atao alohany ampiakarana sarandalana daholo zany zavatra rehetra zany. Tsy ny mpanjifa fotsiny ny victime fa aloha rehetrarehetra koa samy miaraka manarina ao anatin'izay, ka iarana midinika sy mifampijery inona tonga ny fampiakarana jiro. Fa raha za manokana dia apetrako foana hoe aleko miakatra ny jiro toy izay za mpiasa labozika, ka raha voatra ka voatery tsy maintsy anao délestage raha tsy miakatra, satria raha ny kajy atao koa ny labozia ampiasaiko ny ray andro tambatambatra raha misy délestage raha piakarana ny vidin-jiro ifanaraka amin'ny fampiakarana ny vidin-jiro. Eo zany anaovana kajy, izay ny fampiasana sy fanatonana amintsika mpanjifa rehetra, fa hevitriko za samy rehetra zay fa tsy hevitritsika mianatra. Nanamafy ny mpiaro-ny zon'ny mpanjifa fa ny politika ara-bola malagasy no tokony hovaina eto Madagasikara. Raha mbola izao ny sandam-bola dia tsy tsahatry niakatra ny vidim-piainana amin'ireo entana farana ny velany. Nanamafy ihany koa ny filohan'ny RNDC fa tsy tokony mbola mpiakatra sarandalana ny mpitatitra, satria tamin'ny gazoaly 703 ariary ny litatra no nanonitra ny sarandalana ho 400 ariary ny mpitatitra. Izao anefa mbola 13 ariary ny litatra.